Zara Aina. Mizara Aina. Tantara mitohy nosoratan'ny Nomenjanahary Eva Estelle. Ireo mpamelona ny tantara: Louise Ravelso, Daniela, Falmanana, Alain, Gaston. Panatotosa, Gaston Randriamanal, Mpandray feo, Joary Setra Randria Tsarafara, sy Nirina Randriamfitosoa. Tsy misy tsena misy alohan' izany Zara raha nahalafokely hatramin'ny maharainy andro zay. Fanana koa moa ty tena mamelo mafy ataon'ny olinona koa izay lasopy mamay sady eto amin'ny toerako eto koa tsy mba misy alikoaly kokoa fa dia marina sy tena migaina be mafana bilotra andeha atosiko itato maromaroka kely angamba ty kalisy keliko tika sady tsy mba mahita mpividy eny any fa tsy andro eto fotsiny. Dada fandeha hoaiza koa ty dada ka? Tsika fangany tsy nianatra? Tsy nisy mpampianatra izay dia nody fa andeha hoaiza ho dadako. Aleoko re tsy hifindra toerana malomaloka eto fa ohatrany mamay be eto Tena mafana tokoa aloha ilay andro tena mahamay mihitsy sady mba hikisaka kely koa fa ohatrany ratsiratsy tena androany. Fa ahoany? Tsy maintsy atao izay anjangiana andeha toeto andreto fa maty antoka fotsiny tsika sady tsy hisy vola ampiasaina intsony raha vao tsy lafo reto. Ka aleo ary hijanona eto amin'ny dada eto mandana moa dia aloha mihinam-bary ndrio ohatrany hoe efa hitako noana mihitsy ange ndrio. Ary dada nga mbola tsy noana ka? Efa indri ihany fa lia ranondasopety ihany dia efa mahavita amin'ny atoandro efa nataoko tsara foana ao anaty lamba ao ny varindrio. Aleo izany alaiko dia toko makaty raha naminana tsy tiako tsono mieritreritra n'izany hoe tsy misakafo atoandro izany dadako. Tsika marina anie izany dada efa indri tsara ny fiainantsika ka mila mitsitsy sy mafy tsika ka na zany azy dada miasa mafy io. Raha mbola zavatra azoko ampandreferina anaka dia afaka mandefitra foana ny ilaiko fotsiny dia indrienty sy mianatra tsara ary makatontomotra. Raha mbola velona foana dia tsy maintsy tafitako ndry azo ndry zay eny ry dada zay fa mandaina amin'izay aloha andara-body dia misakafoana sady tsy mbola hiverina riva moa ndry ninona kosa aloha lazainy dada dia tsy maintsy mihinam-bary miaraka amiko dada androany ndry ty kosa tadidiko anie ry dada fa tsy ngeritaona anaty rahanao androany ka na tsy manana ninina omenanao azy dia mba fangatahako ny raha tsika mianaka. Tena tsy mbola tsaroko akory sotranao lohanaka napatsiahy dada kosa mangataka fitahina amin'Andriamanitra mba hanomezany hety sy tanjaka ary fahasalamana foana mba ahafahako miany akonana kelitsika mihinaka ary raha ny hoe fanomezana indray dia aza manafoana ianao mbola veriko ihany fa ny fahendrena sy ny fahaizana no ilaiko izay ihany eny azy dia misaotra anao koa ary dada malala mbola eo foana tsy mandao ary aleo aloha alaiko ilay sakafo ary dia hoentiko aty ka mandehanaiky ianary fa za ve fa resy-diokanao ao tena mampalahelo dada miady mafy amin'ny fiainana iry ty izy tsy ataoko eo masina anefa fa nazary tsy dia mifantoka firy loatra ntsony amin'ny fianarana nieritreritra ny fomba rehetra mety elanay amin'izao fahasahiranana sy fahantrano izao dia inona nefa ka ary dada mbola tsy mody ihany kanefa efa mifito arivo izao tena mampitaitaina mihitsy izy rehefa le ariva be ohatran'izao ka isan'andro nefa izaho mirava amin'iny reny izy efa atao trano fa lasay zary dada tsika avy mba pikila pitsandreto etandreto aloha dada zato efa mitaitaina marina raha tsy efa saika andeha ho any tsena tamin'ny mihitsy inona no mampatahotra ndry efa tsy milamina ry dada tany amin'izao eo resa aloha reto ao ary ary moramora ary ianao fa sao dia vaky eo raha ohatra izy ireo Wayo, ary lany daholo ihany kosa kely hitany dada. Eny
lany ihany tena efa kivy ihany le tanikeo iny fa mba letilety ihany le tsira rivo zao tsary izany zay nge ny antony nahataraiky ahy na izany aza dada nitaitaina be nizy somary nikefiry kely mihitsy kely fotsiny mihitsy aza tsisy ny tavelo mba efa nahazo tombony kely tsika sady nahavidiny ety marina rapitso indray fa dia mba efa hitany aloha zay moko hoantsika zao rivo zao io ambiny io satria efa nandro vary eo efa tena namasaka vary mihitsy azako fa tsy maninona fa reto izany no antsika zao dia avela fotsiny hoe vary io dia afana ana rapitso marainy sady mbola mafana tsara mihitsy andronda sopony dady izany ka tonga dia mandoara dia minana fa za aloha andeha vidy kely saroboatsy amin'ny ranivo atsitsimo tsy iketrehana an'reto tolakeny reto fa nga tsy mavita tsondra eo ambon'ireo ka dada efa alina be ne izao ka tsy ampy ireo tsika ka raha sady angalana ny ampiasainy zao sy maraina mbola ondrahona ny sakafo atoandro koa rehefa avy eo eny ary mandeha anaingana ary fa hiandry any dada vohinana tonga dia loarako fotsiny kosa ny fitohanany fiara izany marina aiza be raha ngaka efa 30 minitra kanefa lalana kely kilometatra ny vita reto sareto sy poseraky ny lalan'ireto koa no mibana manga fotsiny fahateren'ny arabe ampivarotra sy mifandeha tongotra tena tsara raha izao nareo mpanositosika nytony kalesakely sareto tony mihitsy ny tena miteraka fitohanana eo raha voadona amin'izao dia ohatrany hoe zahay ny diso azafady madama tsy mibahana kosa fa miandry ny rariny taonareo ihany hita efa efa mibanako mbola tsy mibahana ony aza mifanimety iny rehefa very ny ronda sopa ray volany ohatra maninona raha angatira mba manaja tena sy manaraka ny lamina petraka efa tsy haikeny lalàna tsona nge zao ataonareo zao toy izany koa reny mpivarotra kondro manositosika sarety kely reny ka io ary nge mba fitadiavam-bolanay ro madama ohatra nareo ihany zay manana zanaka sy ankonina velomina sy karakaray mbola tsy mpangalatra sy mamolona akory zay zao sady izay keo nge hoa tsy manotona famovizana izany tsy misisika na mibahana zao fa mizotra tsara manaraka ny fikisahan'ny fiara rehetra tsy iain'ny safariny resaka vao maraina ary angatya mikisana kely ianao andehanako fa ianao miresaresa sala midokitra io ve ianao andrasako eto ka ikisaka ho azy ary ahy efa terikely angeo mikisana ho ahy ianao fa mainka ka tsy andray marina tena tonga dia nanitsy fotsiny izy raha tsy voasitoko ahy raha ny kalesako ngamba dia voadona teo daholo ny entana mivisy sotro ny miparitaka so ihany fa tsy le vorevaky mba an'izany zay vehivavy keo zany marina tena zany hoe manao tsinitsinina ny madinika alavangono reto lvirety averina sasana dia ambonjy toeranaikina fa so dia lasa eo daholo indray no lefa zatra mividy eto amiko io ndray fa manomboka le izy efa herinandro mahery veranga zay dia mandeha tevito foana rehefa le atoandro toy izao iny ary tena betsaka fa tsy kely tsy haiko mihitsy hoe maninona ary ohatry ny hafahafa izany ny fatako misy fotoana tena marary be ny lohako dia misy fotoana indray afanina sy reraka be izany indraindray ary moa ohatry ny olona tsy tompony tenako izany any ampianarana raha tsy dia mpampianatra tonga eo amiko mikapoka ny dabilioako izay avy tonga saina izany efa ty tsy samby teny amin'ny dada fa sao dia ampiasa saina azy dia ho sanatrivy hoe aretiny izany sa hoe mba harerahana na hoe zavatra sendra mandalo fotsiny ihany aleo aloha sasana indray tomosoara feno indray sao dia ho hita ny dada eo ka ho be fanahiny eo indray izy ka
te hosasa koa reto lamba maloto kelinay reto. Rehefa azo antoka tsara fa mijanona ilay izy dia andeha ho any tsena ho any aminy aloha sady efa mba tsy mianatra riva rahateo. Tata no varotra fa totsy eo amin'ilay toerana mahazatra. Mety lasa nitady malomaloka indray izay fa ny ainandro koa mantsy tia mamely. Ary ohatrany hoe manjavozavo izay anie masika e. Sa ve letaniany masoandro loatra? Aleo aloha hiampitana araka malomaloka sady mitazana misy any tata ihany e. Kay tena ohatra mifanina be izany aho marina nefa tia atao ampovoany arabe. Kay fa indriva ry kalakely ty amony tena tsy mijery izay fiara avokory fa tonga dia manapaka fotsiny sa efa tianao fitadiavam-bola fotsiny dia sa ilaza vendry io zao fa hoe voadonako kanefa ndry mihitsy ny tonga dia namontsy ny anjera. Efa miseho matetika izany ka tsy mahagaga e. Mitsangany rita dia mandehana mba tsy hiakarany atezeraka eo a. Tsisy tsy nanino ianao? Dady, tsy nanina ka. Ay, tena azafady madama, miala tsiny. Tsy fananiko ny anjera teo fa fanina be tampoka fotsiny aza manao ianao fa tsy voadona mihitsy aka. Ka sao dia tsy manino izany dada. Tsy voadona any fa fanina kely fotsiny sady tetra tampoka dia ny anjera. Mba ampianary miampita rabe tsara ny zaza raha dada fa mapitika izo anay izay mpitondra fiara foana mahazo tiny. Izany izy madama fa toy hafa angamba nampianjera azy teo ialana tsy mibera raha ohatra ka niteraka fanafotorany. Tenao ihany moa ve ilay sika nandona azy ny etakely ho tany keo iny? Ary tena ianao tokoa moa io kay. Izaho tika tsy mahagaga f'izay adala ny toandray. Ary azafady andehanako amin'izay fa eno ny fiara avy eo aorianao raha tsy efa tena mampanena anjomaramaka ditsona. Asa hoe ny andro feno maina dia tsy zakanao fa ohatrany olona misy rivotra izany ankeko madaminy. Tsy mba misy resaka tsara ny voaka ny vavanao fa dia toa fanambanina sika hakitianana daholo. Mba ety mora ihany madama. Mba olona ohatran'izany ihany ianao. Mangina rery dada dia andao ela fa jereva tia amintsika daholo any amin'ny masony olona. Hampanginy kely ny babanao a. Sa etsoko an'ireto polisy reto. Iantso polisy? Ianao saika nandona ny zanako indray no iantso polisy. Ka antsoy raha ohatra ka mahasahy ianao. Dada fa dada ve adala e. Mandehana ny zanako raha ngaty asiana fiheverana. Jereo ty izy raha tsy mivoaka raha be ny orona. Tsisy fa maninona ny orinao e? Sao dia mba voadona ary ianao fa matahotra ilay raha matoy sy ny vavany fotsiny dia tsy miteny. Dada efa hoe tsy voadona izany sady andao koa ialeto ka. Andeha rehefa tsy andeha dada. Lehilahy lehibe tsy misaina dala ambola. Mihevitra ny azo vola ty amiko fotsiny dia terena fotsiny hoe voadona ilay zaza. Manantenany tsy misy. Ny lalanao zorina e. Efa tsy maninona fa aza miasa sainy dady e. Alao ndray tsy mandeha mianatra mihitsy aloha androany fa makaina tsara fa ohatra ny atsatra be izany mihitsy ankeny fahitako andry e. Sady tena betsaka mihitsy ny raha nivoaka tamin'ny orindriny. Izao ry tsika. Ahoana ry dada? Misy vola kely anasako dia alao andeha any amin'ny dokotera mihitsy rehefa azoko ilay izy avy eo.
dada koa zany efa hoe tsy maninona tsono aza zabanao n'izany ianao ka tsy mila mandany volany amin'ny dokotera izany fa makena kely fotsiny dia matanjaka tsara indray avy eo sady vola inona indray izao izany nitrosa tandray dada tsika tsy tokony asandry isainy izany ka didiko ankeny mamelona indria ary tsy manana afa-tsindria dia tsy maintsy ataoko izay azoko atao rehetra efa haiko fa izay mihitsy indrainao valany dada fa zao ry dada raha nahazo ahomaly sy tamin'ny alina iny aloha dia efa nijanona ary amboariny sainy dada fa efa tsy manina tsony afa riradriraka kely fotsiny sisa dia makaina tsy maninona tsy anatra aloha androany fa hijanona ato an-trano dia matanjaka tsara raha pitsy dia mandeha indray fa dada ho aza miasa saina n'izay andeho any amin'ny dokotera izany fa tsy ilaina akory izany azony dada ve indray ary rehefa ianao marary aza moa no manome toko be ohatran'izany inona indray anaka no olazaiko io marina tokoa fa volany samboriko izany volo izany fa hoajaniko indray aloha rehefa tsy ho ilayntsika intsony raha sendra misy ny olana rytsika dia aza misalasala miteny ihanyko mihitsy ianao eny ry dada raha ianao ary adidiko ianao sady tiako ihany koa za koa tiany dada tsy maintsy mahita vahaolana foana tiako hitovy amin'ny zanam-bahoaka rehetra mihitsy ianao eny rery dada ary hitsangana hoaizy ty ianao andeha manarano keo lisasako ary dada vo teo any ny teny efa hoe makaina aloha izao dia aza betsiketsika eo aloha fa mandrehitra fa dia ho afanaiko eo teneniko rehefa mafana fa nga dada tsy andeha hivarotra ka efa nanapa-kevitra ny tsy andeha androany afa hikarakara andeha atao trano aloha dia ahoana izany reny entana efa nividiana maly ireny efa nalaina lesy-palao hotely vao maraina teo reny ka efa ndresahako izy dia namidiko tamin'ny daholo aloha fo simba fotsiny eo raha tainika salama tsara indri dia raha pitsindray avo hivarotra zay fa matory eny ve zany eny ry zara nanahoany lasy zay zao hitaneny zaoko tsy tsara tsy ratsy reto aloha misy mofo maminetiko an'lay apetrao fotsiny eo aloha fa mbola tsy nahinana ka sady mbola voateo any nomen'ny infirmerie sakafo iny ary dada ho rovina no andala tiriny eny zay salama atao ry zara tonga eo foana izy rehefa misy fotoana na dia efa zaho ary ave no mahazo ariny eny dia mbola tsy rarahiny ihany aho inona mahaory anao ry zara tsy misy antony tokony ilantsika azy ny vola misy tsara na ohatrinona na ohatrinona ahafahana mitsabo anao raha sanatria tsy ho ampy azy izy koa ane mandeva vola fa tsy hoe tsy mandeva aleo ihany maty toy izay tsy amin'ny fitiavana avy aminareo ry dada sy neny ka nareo mifanohana eto anilako ny any dia daviko marina fa tsy lany lanina ny vola fa saingy tsy mahavidy aina sy fitiavana izany asany teny an'izany ianao ry zara mbola ho anatin'ny fitsaboana tanteraka isika izao ary azo lazaina ho mbola tena azo tsaboina tsara ianao raha ilaina aza ny andefasana anao any velany dia ataontsika izany tsy olana mihitsy ny ianao ry neny taony volanao foana no iriariahanao marina avela ho any izany resaka izany fa efa raha mififandirantsika eto indray izany amin'ny farany andao aloha lahy raha hivoaka kelatsy an-davarangana hivoaka rivotra madio fa maninona marina ry neny raha mody any an-trano ahany toizana ny fitsaboana ka efa tena leo ato amin'ity hopitaly ity mihitsy efa nangataka an'izany fa tsara tokoa ry zareo no mijanona ty ihany aloha fa mbola be dia be sy entitra mifanaraha-maso ny fahasalamanao mahareta rehefa kely sisy afaka ny anao inona moa andehanao maloto aza mbola tantanana fa tsy mahita izay ametrahana ny tongotra marina
marina fa tokony atsonjara fatro amin'ny asany fampiresahana iny. Aleo aloha ampiditra kely ty manjato GPS dia atsona vetivety izy. Ty varotra lasopy ty masy tena tsara vita ny miaraka anasika. Tsy azo atenao indraindray mahazo tombony kely dia indraindray nefa tena tombony masika io. Izy mba finday fotoana to tika ararodina amin'izao tsy misy mpifidy zao no evita kely izy fa inona koa le aloha mifanarotaka izy angalatra indray ngambozany no mpanendaka ohatra marina tena naongan'lehilahy ny kalizikely maty ahy etako very amin'ny tany daholo. Jereo fa mifanotofa le 4 bit teo amin'ny ilany teo indray rery lanitro very avolako mialana ro teo miala teo inona tsony very daholo ny entana miditra tsy misy azo raisina rakely ary ny volako tatoko ara lasa lekary reto. Aiza ny volako teo? Isa naka ny volako tato izy tena tsy valiny disany mpanary rotsy. Madady volako tena vela fa tsy mba nentina tany ambalahany. Izy koa moa manatao hoe izy tikotra amin'izao marika marina. Inona moa fa tsy andeha olo zaka. Zara tsy nitiny tsokatra amin'ny vilany sy ny vilevy. Aloha angoniny reto dia eo fa vaky any tena vilany anankiray teo tena loso ty aloha fandianina ny fitronandravatra tsy hinana sy hitato izay miantakara izao no to inona koa rehetra fa miferiverina velo misy mpanendra izao fa tovinay fa aleo aloha tsony Allô? Allô? Izy indrindra fa izy io ay fa misy inona nga maninona tsara dia aiza ny misy azy eny izao dia zao dia ho avy any maty azanako. Zanako manao ny izay matsa velona amin'ny lamina anao ianao raha misia iza kely olona tadiavinao azafady ary izy ianao zany tadantsika ato ny hevitra natoron'le mpandraikitra tany ambany ijereko ny zanako nanahoana ho ny zanako ay zanakao zany le vao nampidirina tato teo iny milamina ianao aloha radada fa tsy vahaolana mihitsy zao misamboaravoary zao ka ilamina hoana re tompo milamina aloha zanako tokana nge io tsy manana afa-tsy io eny tsapako ny hoe tena mafy zany hoe tsy salama zany tsy ilaky ny ainy fa na izany aza mila mitandrina ihany fa sao dia isika natao hitsabo indray no lasa ho tsaboinako sady efa nazo mifanafody tokony natao taminy aloha izy dia efa mba mifitsaka matory ao dia miandro ny fiovany toe-pahasalamana sika zao afaka miditra mijery azy ianao saingy kosa aza foazina anatapaina izy fa avelolo izy mba akaina sary moko tsy dia azo resahana mafy ao fa marary mila fitoniana daholo ny ao amin'ny efitra misy azy ao fa inona nefa ny tena mahazo azy mandehana aloha miditra ao raha hijery azy hijery marary atao ambadika ato aloha vetivety fotsiny dia mandalo ao avy eo dia azavaiko ianao zay nahazo azy eny ary dokotera misy marary maromaro taona samy misy mpanaraka daholo akoatra nyretsy anankiroa amin'ny sisiny retsy andraso
Tsy matory amin'ny ilana etsy tsika ny zanako dada ohatray aindray tsy matory akory sana maondria ka efa taitra mihitsy aho ka efa nanao ndry izay efa tsy maninona ary dada reraka be fotsiny nanaitra sy nampitaitaina ny dadandray aho zao hoe tsy misy an'izany anaka ary aza miresaka be aloha fa tena mbola reraka be mihitsy ndry izany ahoana hisakafo so tenao na dia hijereny sakafo vetivety aloha zara teo koa tsy tahavimbana linina fa maikako oa mbola tsy te hinana ary dada fa aleo rehefa kelikely aho fa mba fiampiazo kely aloha ny lohako raha sitraky dada fa tena mavesatra be mihitsy ka eo ary ahoana hiarina kely sa hitapika eo ihany hotoalako ianao raha ohatra ka hiarina dia sady ho fiampiazoko ihany ny lohandry tsy maninona fa aleo hitapika eo tiany aka eny ary tena misy ray tena tia zanaka ny eto akaiko eto zany raha mba etikoa mantsy zao dada mikarakara toy izany tena ho feno mihitsy ny fahasambarako zaho aty tena hoe vadiko boribory zany dada tsy hita neny manao tsy hidi-pahatra tsy mahafohy fotoana betsaka ao akory fa mbola varinany amin'ny asa sy ny fitadiavam-bola any sao dia efa tsy ho sitrana tsony koa ary dia efa manaro tokony eny ka tsy miraharaha tsony zao volo zao foana natao resakesaka ny tonga eto raha milaza izy fa efa tena betsaka ny volanay aho dia maninona raha mba mijanona mikarakara eto fa tsy mandeha miasa any foana isan'andro san'andro zao tena enjana ihany ty mahazo aty ka reo infirmiera reo ny karamaineny mba hiambina sy hijery ato nefa neny ny tiako fantatra amin'izay dokotera ny mahazo ny zanako ay ka mipetrapetrary aloha ianao mazotra tompoko ka zao hoe eny tompoko izy natery ny tany ampianarany teo aloha dia olona tsy nahatsiaro tena ary asatra dia asatra tokoa tsy ampiray satria efa andro maromaro zay ho no nandeha ranorona foana ary tena betsaka izy io fa tsy kely asa zany na fantatrona tsy efa hitako tokoa aloha izy nandeha raha io saingy indray mandeha ihany ny teny tany ampy tamin'izay ny anatonina mpitsabo fa tsy natiko moa izy somary bekrena sy be lozay keo mantsy izy io ka raha za manokana aloha no mijery dia tokony foana nanomboka n'izy an'izany dia mba efa nanatona tobo-pahasalamana nareoko saingy izy ary moa nanafana ka inona no atao io dia izany hoe inona moa zany le mahazo azy dokotera ka tsy dia manana valimarina amin'ny fanontanianao aloha raha misehatra eto fa mba ahafahantsika mamantatra malina ny mahazo azy dia tsy maintsy anatanteraka fitiliana maromaro sika ka zay indrindra ny antoiresahako aminao mila manomana izay ilainaingana ianao ahafahana manao andreo fitilian'ireo miankina amin'io mantsy no ahafahana mitsabo ny zanakao tsy afaka anao zavatra anjambany fotsiny tsika ka inona moa zany no tianao lazaina amin'ilay hoe omanina dokotera fa tsy azoko vola mazava ho azy ka reo fa izao tsy ho vola be dokotera tena lafolafo daholo tokoa aloha reo fa sarotra ny mandaingy aleo fa hojereko vetivety ny sara ny diomeko anao eo andraso vetivety eny tompoko ie ka raha araky ny hitako eto dia voalohany aloha itya 2 alina sy 1 ariary le faharoa 7 alina ariary le fahatelo 9 alina sy 3 ariary izany hoe raha totaly izy rehetra zany dia 9 alina sy 4 aiza no hitako an'izany dokotera aiza ka tena haiko aloha fa sahirana ianao saingy raha tianao nefa nitohizany fitsaboana antsika dia tsy maintsy atao reoko mandehana aloha raha mise manantona fianakaviana dia mba mifampiresahany ny hevitry ny maro ny mahatakadavitra
mino kosa aloha fa tsy hisy ajery fotsiny na koa hoe ilalao ainy zany e. Fianakaviana misy inona ramse da mba nanampy sy nijerana ny fianakaviana mba hahafafa kokolo izao ngamba ny fiainanay. Ny tena marina dokotera tsy mandara iny fianakaviana izany intsony zay ohatrany tsy misy izay mianaka eo anatria iny. ohatra mampalahelo zany. Raha mba mila vonjy sy fanampiana aminy dia latsa sy fahavaratsy no azo. Ohatrany hoe hitantarany olako manokana eto koa no ataoko dokotera foako zay. Alohary aloha andery dokotera isaina izay tokony atao. Tsisy mpiambina io zanak'olo zany mandritra ny fandehanako ka mba mingavy tanandreo re dokotera mba asio maso-kelina na ihany izy. Dia apetrako aminao laharany findraiko ka raha sanatria na sendra misy lahana maika nefa izany mbola tsy tonga dia mba hatsoina andefa sofitra iray monja dia hitako. Eny efa na izany hitanao ihany angamba ry niara tefy fa betsaka koa ny asa sahaniko sy ny marary andreketako eto e. Eny fantatro dokotera. Fa izany hoe noho ny fiangavianao dia tsy maninona fa dia hojereko manokana ny momba azy. Aza matahotra anao fa hijery azy matetika ahy. Misaotra tompoko. Fa zao kosa eny dokotera. mba aza mijanona sy miandry elany ianao fa misy fetrany ihany ny ora esako eto ka raha voalasa monda dia tsisy hijery izy. Sady ny fotoana amin'ny contrat teo efa tokony hanomboka ny fitsabony sikako. Eny re dokotera, hiezaka hitady vahaolana aika na dia hivirina vetivety ihany. Tsy maintsy mitsabo ny zanako aho na ho inona na ho inona dia misaotra betsaka indrindra anao dokotera. Eny ary fa dia angatadalana aloha e. Ndao ianao e dia mirary soa dia mahita agny ana zay tadaviny. Misaotra tompoko. To mampalelo azy zany izy mianakiretoka. Fanampiana azy ara-bola zao no tena ilaina kanefa tsy manana sy tsy afaka manantanteraka ny amin'izay izay tandrify azy vitako nataoko e. Mivavaka ho azy ireo ihany koa indrindra ho an'ndraha iny mba ahitaingana izay vola ilaina amin'ity fitsabonany izany. Mbola tsy misy olona ry tovavy a? Fa iza ny dadako? Mbola lasa nandeha ny voakano hony izy. Nanafatra mihitsy izy hoe raha mitady ahy io zanako io dia teneno an'izany. Misaotra betsaka ary. Tsisy fisaorana ka. Ary tsy nanafatra zavatra hafa ve izy na tazana misy entana nampiriminy teo? Tsy izany mantsy fa tena nona be dia nefa tsy haiko hoe nametraka sakafo ve izy. Tsy nanafatra koatran'izay aloha izy e. Raha hoe natazana indray tsy nahita ka. Dia ahoana ary izany, tena nona zany raha tratranao ara dia sakafo eo amin'io vatasariana io dia mba jereo fa tokony hisy sakafo azonao hoaninao e. Dia maka izay tianao ao. Sao dia tsy mety izany ka. Dia inona indray no anao? Tsy olana reo ary zao hoentin'ny eny ody fotsiny rehefa tsy lany eoko dia ho ariana fotsiny eo zany. Fa nga ianao tsy mihinana mihitsy ka. Be loatra no entiny dia tsy laniko e. Mangala ao aho fa aza mihafahafa. Eny ary misaotra anao. Tena haka tokoa aloha fa tena nona be kay. Fa misy inona? Maninona? Fanina be raha vao miarana. Zany ve? Andraso ary aleo tsapatsapaiko moramora dia atolotra anao. Tsapatsapaina? Fa nga jamba. Lasa jamba vokatry ny aretina mahazo aho. Andray azafady fa tena tsy fantatro. Aza mihetsika ianao ka iny dokotera dia aleo mba hiangaviana azy. Ndry fa saika hiarina ho izy zaraka. Misy ilanao anga mbola tsy nisakafo? Efa avy nihinana ka. Fa azafady anie dokotera mba jereo sakafo amin'ny fitoerana eo dia mba omeo an'izany ho tovovavy kely eto akaiky io. Zay fa nona be hono izy kanefa ny dada ny lasa nandeha ihany tsy nametraka sakafo akory. Ay ve mipetrara fa aleo ataoko e. Tandrema ihany amin'ny fihetsehana be loatra fa sao dia aratra ny fanjaitra io
afaka miarina angatsika tena maheno fanina be raha vao miarina dokotera. andraso aho fa hofanako moramora amin'izao ndri dia asiana fanafody ihany aloha avy eo jerena raha afaka le fanina fa na izany aza somary mihinana aingana ihany fa mbola mainka ampiano vizity a eny ary misaotra betsaka dokotera. dia tsy misy isaorany mba niangaviany dadandry mihitsy mba hijerijery andreto aloha mandra-patongany fa izy nefa lasaiza dokotera. tsy azoko lazaina andre kosa aloha hoe lasaiza izy fa so vao mainka ampitombony aretindreo ka tsy maintsy asa saina mantsy izy fa to tsy valiany dokotera. lasa nodikely any aminareo nankaetana re izy taninona koa ka fa ngaza mbola tena hitsan'ny latoka dokotera. olona sahirana ane zay tsy manam-bola be afaka hidirana hopitaly ely zany. tena morona tsy misy ondray zao iny dadako iny efa tena mafy ny mahazo azy mba ataovy moa zay mety dokotera dia avelo ao andeha ody hidotrosa indray iny dadako iny. to arakaraky ny namaleko azy zavatra hafa to mbola vao mainka koa na mpiombo ny fiasan-tsainy marina dokotera moa eo aky fa atao zay mety dia mandeha modina reo efa voatsapy tsara indria sady aza miasa saina be aloha fa dadandria nefa lehilahy lehibe mahafantatra ny tokony ataony zany to mitapoka toeny fa voniko dokotera fa okizay ka mazo to aky misakafo okizay mariny ao fa apetraka eto akaiky indreto ary ty sakafo ty dia izao hoanina moramora eo ihany ento andeha aloha dia mivelona eo ihany rehefa avy eo fa apitra fanafody amindry fotsiny zahy tsy niteny izy marina fa masony fotsiny napitrapitra tena mampalahelo ka zao zany na sakafo ary kay tsy nisy akory so ihany fa nisy ny zara efa ela be nga zara ny tato amin'ny hopitaly tato efa azo lazaina ho elaela ihany za marary vo dia avy eo koa nisy lozana azo azy dia zao ato zao ny antony nahajamba indray dia vokatry ny fanafody mahery tsy zakako dia tonga dia niatraika tany amin'ny masoko andray mampalahelo zany nanjavozavo ny andohany dia zao tsy mahita tsonjo mihitsy ny hafarany asa raha mbola hositrana ihany anatsy ary ndrika inona ny mahazo andry tsy haiko ry zara fa mandeha tevy-do foana efa ho tapabolana izay dia matetika no fanina sy tsy matsiaro tena fa zany hoe tsy dia nisy natsikaritra loatra zany ny tena marina moa dia nafeniko any dadanay mihitsy oay fa nahoana kosa ka dia zao le izy efa niomby ihany kanefa tokony mbola homorany tsaboana olona sahirana izay mianaka ry zara nohanay an'io tadiavana an'io indraindray aza angamba hoe nohanina an'io tadiavana rapetso zany tsy tiako asa saina be loatra dady fa aiza ny reninao ka ny fianakaviana efa maty fony za mbola vao efa taona monja ny reniko ry zara zafady tsy haiko izay tena nahazo azy fa ny fantatro fotsiny dia narary izy ary tena efa taolana ny fonoditra izy maty zany mbola tsaroa kely ihany dia mbola tena kely ary tamin'izany ndray ny fianakaviana indray efa tamin'izany no tsy nirarahanay tsony satria toa hoe efa nirarana tsy hivady angata da sy neny fa saingy ny sisika dia tapaka teo mihitsy mitady ay mampalahelo indray zany tantarandry izany miandray mbola samy any daholo dada sy neny sambatra ianao samy seriny amin'ny fitadiavam-bola dia tsy hita firy dada moa dia toa lasa nanadino mihitsy hatramin'izay nitirako hopitaly taty izay zao dia vonday mandeha monjy izy ny tonga antsery ateo zany ve izy ny any raha teo tsy dia tena nyfandray tady nokangatsony dia lasa tsy tavela tao an-tranontsony dada ny anay indray aloha tsy hoe miambo akory fa raha resaka vola dia tena tsy lanilany iny saingy toa zava-pony zany tsika fa tsy mba misy fitiavana eo aminay telo mianaka jereo fa hatramin'ny nahatongavandry telo izay angamba mbola tsy nahita ny aninay tonga teo ndry satria mbola sahirina amin'ny asa sy ny fitediavam-bola hony ny volana ambony fa tsy ny zanaka ny azy
milaza ho lasa namita iraka ny nosy be any izy zao dia androany vo iverina nefa maheno andresy dadandrimy resaka dia tena tsapako hoe mifankaty be tokoa ary tena mifanakaiky be nareo. Ie, izay sy dadandray aloha dia tena mifankaty e. Sambatra be. Raha tsy fankaty ary izay dia inona tsony hoe zara ka ny fianakaviana nefa manao tsinotsinony. Fa firy taona moa zao tsika raha tsy mahadiso? 12 taona. Zandroko efa taona rira izany. Za zao 9 mantsy. Tsika oay resy toro vetivety teo angandry izany. Mandeha raha be indray ny oloko sady fanina be mihodina ambony ambany zay rehetra tsere kory sara vonjeo tsika dokotera hoe mbola mila heninalina sorovetsy amin'ilay fitiliana fahatelo aho zany. Vo avy niantso ny dokotera tamin'ny maraina fa milamindamindratso ilay aloha ny zanako hatreto ary tsy navelany asa saina be amin'ny sakafony aho fa tena efa tsara toana hono izy any. Asa hoe izy any manome sakafo azy eo sa dokotera ihany angamba niantoka kely dia aiza re no ahitako ny fanampiny reto volo reto hoe na nandeha nandadilady tany amin'ny fianakaviana kanefa dia ndresy fa dia tsy nahazo na ariary aza latsa sy teny marary no azo so fomba nisy ny namana nampisambotra ny reto namana indray aza no mahavonjy amin'ny sarotra fa tsy ny fianakaviana. Andeha ho amity angamba reto fitaovana rehetra ny varotany reto aloha ka rehefa tafavoaka ny hopitaly sitrana Soamatsara tsika dia mihevitra zay ho fitadiavam-bola hafa indray. Zay aloha izay mihitsy no atao ka dia vita eo hoe ohatrinona indray ny tsy ampihorinan'izay. Andeha tady mpividy an'ireo aloha dia andalika ilainy amin'ny hopitaly avy eo dia sady mba hivimbana voankazo kely ho antsika. Oay maneno ty. Allô? Ay ve dokotera e? Misy inona dokotera? Eny ho avy azo dia zao tena mihetsika indray ho ny aretinitsika. Alao aloha anao tongotra katoka ho any mihitsika. Ampiositrano reny zanako tokany eny tompo. Tonga ianao toko miandry anao fotsiny zao anao somiandre taratasy reto ikarakarana an'ilay fitilinako tena ilayntsika maika le iziko. Aiza aloha ny zanako dokotera ary manao aona izy eo mbola any amin'ny efitra famelomanainy izy maninona ho faty angany zanako dokotera araky ny anjoko teo dia very raha be indray izy ary reraka sady tsy mahatsiaro tena ihany keo dia tsy maintsy nampidirina tany aloha fa zany hoe efa mba milamindamina kely kosa aloha izy ao e efa nahatsiaro tena izy dia nasiana fanafody aloha mba hampatory azy dia mba mifitsaka ao indray aloha ho avenany amin'ny efitra teo aloha ihany izy rehefa milamina tsara e fa reto le taratasy izay siniavinao eny tompoko ka zary inge dokotera mbola tsy nahafianao le voly ka efa voaloha daholo zany ringaratefy ohatra nisy olona tsara sitrapo tsy nitonona anarana nanefa an'izany zay tena isorana an'Andriamanitra tena ilaina mainka mantsy retoko. Tena marina ve zany dokotera zany dia mba iza loatra tsy ho fatatsika anao vinanao viny zany ny tokony ataontsika nandeha atao e.
misaotra betsaka ary neny fa vita somatsara ihany ny fitilinana tao an'ilay olona nangatahako aneno ampiana. Fa dia iza loatra aloha izany olona izany ry Zara no mampietsika ny alahelonao tato a. Mba hainao ve nefa izany olona izany hoe olona manao ahoana? Olona manao ahoanahoana moa ny tiany neny ho tenenina ka. Zara, sady le izy ane ka atao zaza vao 15 taona monja dia maninona sola dia sady matoa izany sahirana ny fitadiavana izany vola kely 9 anaovana fitiliana izany dia tsy misy atokona akory izy izay. Za indray neny ny eritreritra efa lasa lavitra mihitsy izany ka. Sady aza sy naresaka be zany neny a rehefa nanaiky nanampy neny a dia namany efa vitsy zany ka tsy ilaiko asiana resaka be tsony ka. Tratry ny lela mamy teo mihitsy angambe ianao e. Raha tsy mifitalaonao aloha Zara dia tsy mba nanao aniny a. Marina fa hoe ananako mivola fa tsy fomba kosa mamafimafy an'izany amin'izao abody sy atala rehetra izao. Mba mahina rery neny fa mahamenatr'olona ka fa dia hoentin'ny vola makaiza loatra ary nareo ty. Tena efa niady mafy any tady vola ka aza ataony latsinitsiny. Zao na elaza lasa nataoko kelabo mihitsy noho ny fitadiavana ihany. Noho izany a tokony ialano hisitraka mivalika asa sarako rehetra. Velao any izany resaka izany neny fa leo be aka. Neny zao tsy efa andeha indray. Mba hijanona kely andro any sy rapitsoka. Mba hiandry an'lahy eto. Manahoana nefa ny fikarakaran'ny infirmiera iny? Manahoana moa fa dia milamina tsarako. Aleo aloha hijery sakafontsika tsy amin'ny kafetaria tsy vetivety sady tsy efa nona ve no zao? Efa nonanona ihany aloha e. Fa neny a. Ahoana e? Aiza ho aiza moa ny fandehan'ny fitsaboana azy ao e. Efa tena leobe an'ireto fanafody tsy ankijanony reto a nefa ohatrany tsy misy fiovana akory. Mandeha milamina ry Zara fa tsy misy fanafody voapetaka dia afaka adany iray dia mampaheratra anao a. Asa manahy ianao manana finoana fa tsy maintsy ho sitrana ary vita ny neny sy dokotera ary ny volo izany. Tsika manao andry efa mba mangatsitsika kely indray aloha sao dia naverindry zareo eto indray e. Mbola natorobe anao tamin'izany nafindra teo dia tsy naheno mihitsy. Tena resy torobe mihitsy fa tsy dia natory koa tamin'ny alina fa nanaikitra daholo reto vatako mivonto reto. Zany ve? Dia mba efa nanahoana ianao zao? Efa tsy maninona fa efa nahazo fanafody ka. Ny akoara ny ery Zara ny tanako sy ny tongotra rehetra efa mivonto daholo e. Zany? Nanomboka maly. Angaky? Ie, dia misy fotoana ilay izy manaikitra be mihitsy. Fa hono a? Efa nivaly angano fitilinana tondry? Ie, efa nivaly fa tsy misy mety milaza amiko aloha hatreto hoe inona mahazo ahy. Na dada raha ohatra maimena sy kivikivy izany ho fijeriko azy. Ndry kosa e. Angamba ho faty ry Zara. Tsy misy an'izany. Sady izay aiza moa ny ahitany dada vola be hividianana fanafody ho ahy. Inona naovana fitiliana iny ary ne ohatrany hoe olona tsara sitrapony ny antoka azy raha ny fahinoko ny resaka nataon'ireo dokotera teo e. Tsy misy tsain'Andriamanitra tao akiva mahireza mivavaka. Aza manao izay akivy any dadandry a. Ndriany rehefa hitany hoe kivy a dia vao maika koa izy sahirana be. Marina izany kanefa tsy voasakako ny saiko tsy eritreritra n'izany ry Zara. Ianao moa mba efa niraisiko namako sy namborako ny rehetra teto fa tena tsy afeniko anao fa tena marary saingy tsy te hampiseho be an'izany raha mbola azoko atao. Aza manafina retin'izany aho mantsy-andry. Lasaka mantatra ho azy ireo daholo ny rehetra dia sarotra ny fitsaboana. Ka inona moa izany no afenao intsony koa e. Tsy efa hitany tamin'ny fitiliana daholo io ary mety misy zavatra tsy fantatro tsy amposiko ary ngamba any. Ialahy efa taiko. Natory be lahy dia nandeha nivoaka kely mba nakarihevitra. Io tsika ry neny a efa miverina izy. Izany ty tovavy ty ve? Eno a. Manahoana tompoko? Loza fa tsy tira matoty ve le vavana be tamin'ilay zany anjera teo amin'ny arabe iny? Ohatrany tsy vaovao amiko ty endrika ty izany tadidiko le tovavy ny anjera teo alohan'ny fiarako ndray andro iny
ilay manana ray mpivarotra lasopy mandendefa tsora lasaka isoloky ahy iny izany hoe tia izany nanaovako fanampiana. neny to mangina be nareo to tsy namaly ny arahabantsika akory ianao. tena tadidiny ngamba fa mivandravandra be toy ny anaikitra izy finitra be ry ny endrina. neny salama retsy manamoany ry zay ndry foana nresahany zara tamiko nandritra ny tsy nahateo andry zay. Efa mba metimety aloha sao fa misaotra tompoko. Hay tsara zany. Dia roviana vao hivoaka ny hopitaly ary izany dadandre mbola tena ao anatin'ny fitsaboana aloha zao ka tsy fantatra na hivoaka roviana na hivoaka roviana. Dadanay indray mbola lasa nody izy nikarakara sakafo aloha. Ay efa ngamo zany tsy misy olona ankoatranareo mianaka ka aiza ny fianakaviana? Tsy misy fa efa mety zao ka vita ny dada foana. Vita ny dadanareo hoe izy arabe zao tsy efa mipopopopo tetsyteroa ny tady vola fa tsy nahita nanaovana an'ireny fitiliana andry ireny. Marina tokoa aloha zany nitady tokoa izy saingy mbola misy koa nefa ny tsara sitrapo mbola mahajery madinika. fa inona ho ale mampome aneny sady mitady ohatry ny vadika anie zany resaka zany. manenony neny raha tsy manao resaka hafahafa ohatran'izany ka aza miresaka amintsony neny rehefa tsy hay resaka tsotra ka tsy maintsy mandrapirapy foana ve. hita fa zaza marary io ary mananjanaka marary koa ianao eto fa tsy hoe tonga lafatra akory. Ka ny marina ny lazaiko nery zara. neny miangavy ianao oaka izay ary alefaso ny sakafo aloha fa nona ka. ao ary miarena moramora ary tsika nga efa ninana. izy ve tsy efa ninany sady izy ara matory. fa inona mihitsy koa raha mahazo anao ry neny ohatra manao resaka hafahafa zany ianao raha fantatro meloa fa io sy ny dadan'le olona angatahanao fanampiana dia tsy nanao akory andray kosa ry neny fa manenina anao ary izy ireo sady anga izy ireo moa fantatrao ka olona sakisoloky andray andro zay izy ireo. tsy marina zany ry neny mody mepita tapoka sy manao ny enjera teo anolohan'ny fiarako io tovavy io dia avy ny dadany dia tonga dia nilaza fotsiny hoe nidomika io ny zanany kanefa tsy nikasika tamin'ny akory ny fiara saika hiantsoko polisy fa ianao nga ahoana zany very neny mody manao zay fomba rehetra zahoana vola mora fotsiny isa zao mahalala raha retina foronina fotsiny koa io mahazo azy io mba entina hitadiavam-bola ihany. tsy misy an'izany kosa ry neny na dia tsy mahita aza amin'ny masoko dia haiko fa tena mahararytsika ary tena sahirana tokoa zareo. raha ny dadan'ilay dia tsy mba nieritreritra angataka fanampiana amin'ny olona izany fa ny tady foana ny tao an-tsainy. izay no antony tenenako tamin'eny hoe aza mitony nanarana fa avy elo amin'izao. raha fantany mantsy dia ho avy indray izy dia tsy anaiky fa tsy maintsy hoe averina ny volanao indrindra nisy an'izany zavatra tantarainao zany. ka efa hita hoe pisy loko zao very zara dia mbola mpanaranona fo ihany tsy mino an'izany ary neny mety hoe narary tampoka teo amin'ny arabe tsika dia zay. ianao zany dia tsy mba iny maty mihitsy raha tsy avy mandevina diso tsotsotra loatra anao ry zara sady mbola tanora fanahy loatra ka fitahan'ny olona mora foana anaovan'ny feo malefaka sy mitoreo dia vao fitaka ilay sofinao. aiza ilay fanafoloko dia hiverina tory ary neny to maharary aza ny lohako zany. tiare dia matory tsara fa zah eto ihany. mampitandrina anao anefa ary neny sao dia hoe anakirotana eo raha tonga io ny raintsika na koa hoe taitra eo izanak'olona io dia tabadabaina fa dia ifankahita kely sika sy neny. ndray ry zara izany mba teninao. jereva lalana ragaty fa ohatran'ny olona jamba. Azafady madama fa maika be dia tsy nahitanao. Ay ianao otry fa aiko ianao ty arabaina aloha fa tsy maty foa manaina ny zanakao naniry aretiny nareo tika dia tena tonga tokoa ilay izy. aza dia miteniteny foana rery madama tsy misy mariry ny aretina ratsy ohatran'izao mihitsy. Ary inona moa zao nataonao ato
sa ve sanatria dia mbola nendika ny mianaka ihany? Namonjy anareo ary ako. Namonjy tamin'inona koa? Ianao ve no mba hamonjy olona tsy nofinofy? Ianao sy ny alozanao? Ka izany ny marina na mino anao na tsy mino e. Aleo ho lazaiko anao ary fa zany eny nanome ilay vola nanaovany zanako fitiliana e. Mbola niotra aza vola 7 ariary no nataoko tao, dia ny ambiny anaovana amin'ny fitiliana. Maninona tsara? Ianao ve? Eny re andre matoa tokony hisaotra ianao ny amin'izany, nefa dia ety izy to tsy mahalala fomba akory. Ka nahoana moa izany ianao no mitady fisaorana indray? Amin'izay koa niseho masoandro indray izao, matoa nge nafenina ny anarana dia midika ny tsy mitady fisaorana avy amin'ny olona nanaovanao fanampiana akory e. Kanefa moa dia nampianarina fahalalam-pomba izay ka dia hoy aho hoe misaotra betsaka indrindranao madama. Ary izao koa e, rehefa fantatro ihany indray fa ianao nanome an'ilay izy dia izao no lazaiko ianao. Aza matahotra fohoneranay mianaka ny volanao fa mahandrasa kely fotsiny. Ny ary rehefa teniko dia teniko ary tazomiko izany. Tsy no anarahanao asy anjatsahanao mandritra ny androm-piainana io. Tsy maintsy voaefiko ny fitoetsinao na dia andadizako ny tany aza madama. Aza misahirana akory e, sady inona moa ny raharahiako anareo? Tsy noho inareo koa no nanaovako an'iny fa noho ny zanako, satria ny zanako ny angavy tamiko no dia nitanterahako. Rehefa afaka didy amin'ny zanako aho dia zay. Tsy azoko, zanakao? Ie, Zara, ilay tovolahy jamby eo amin'ny ilany io. Soa nefa ka maheno an'izany dia hoe ny zanako indray nataonareo fitaovana angalana vola ty amiko a. Nofo izany satria sady voalohany iny ny farany. Ndray tena tsy nahaposiko. Vorondolo mitera-boromanga. Tsy niakiritsika tamin'ny fomba firesaky neny teo fa tena mikorotan-tsaina loatra izy amin'izao mahazoazao a. Dia izay angamba mety hoe nahatonga azy nanao an'ireny. Zanga moa maninona e, ataoko marina daholo ny resany. Sahirana izay, sahirana koa dada amin'ny fitadiavana vola itsaboana. Marina ne hoe sahirany fa tsy tokony hanenjika nefa fa efa nampy aza ny tokony atao e. Avy elo hoany izany ry Zara fa makarary an-doka. Sady tia tamin'ity koa ary dokotera. Manao nareo dahato e? Izao omaly tsy miova ihany dokotera. Omaly tsy miova ahoana akory Zara? Ohatra mba mahita fiatsarana ary ako. Ary tsika? Tsika? Fa inona mampitomany indri? Tsy mitomany izany a dokotera. Hita fa mitomany indriko. Aza manao an'izao fa vao mainka any anasarotra amin'ny fitsabony ary indrindraindrindra ampiombony aretina. Dokotera, tena sahirana marina izay. Tsy mianaka teherana. Mampalahelo ahy dada dokotera. Aikeka efa tapitra namidiny avokoa ny fitaovana fampiasany ao amin'ny asany. Ny zavatra sarobidy indrindra izay mba tena nitandrema ny fatratra sy nahasaro-piaro azy mihitsy dia ny peratra mariaziny izy sy neny. Nozary daholo ny nanaovany an'izany. Mino koa avana ny sakafo ary izao tsy zarizary satria lasa mitondra matsiritsiry foana izy izako ny tonga eo. Hitako atsatra mihitsy izy. Taiza daholo koa izao ny nalalandriany izany e? Henoko daholo ireny zavatra niresahanareo manodidina mandritra an'izay matory ireny. Tsy sanatria hoe mody manao matory fa tena matory mihitsy kanefa henoko avokoa ny resaka ireo. Dia henoko izy ny fampiresaka telefona tamin'ilay olona hividy andreo entandreo. Ohatry ny hoe miaina tontolo hafahafa izany ane amin'ireny. Zao fotsiny tsika misaora foana n'Andriamanitra fa mbola afaka mitsabo. Ary raha misy alahelo-ndrisy sy fitiavan-dreny indray dia eto mba afaka foana izy. Toy ireny foana ny ray aman-dreny rehefa tsy salama ny silaky ny ainy. Aza kaka sy miasa saina amin'izany. Lavinareo izao fa tsy maintsy mbola tafarina foana avy eo. Zany ary makaina fa sao dia reraka be indray dia vao mainka arary. Zay vao tena ampalahelo ny dadanao. Misaotra dokotera.
volevidianana fanafotin-janako. Tena efa tapitra ritra sy fongana teo am-pelatanana. Fanafotiny efa tsy azo tapahana. Le vidiny raha teo koa moa tena lafo dia lafo daholo. Vola manetsiny, firy andro kely fotsiny dia lany. Tena efa manomboka ho kiraka. Tena tsy ho vitako ny tsapo-anjanako. Tsy ho sitrana intsony izy fa hijaly fotsiny. Oay ô, tombotomany dada. Tsika, aitaitsindry. Fa maninona ho dada? Tsy maninona retsy fa ohatrany ditsoka kely fotsiny. Efa haiko na tsy laza ary dada. Dada ô? Ahoana anaka? Fa maninona ka raha jana fitsaboana dia miandry ny andro voatendro fotsiny asisy. Tsika, aza miteny izany rika. Tsy mianiany ary dada fa tena marina izany. Amin'izay fotoana izay aho sambatra eo anilan'ny neny. Dada kosa tsy ho vesara-pahoriana fitsaboana tsony. Tsika. Haiko anery dada fa aretina tsy ho sitrana tsony ahy. Dada. Ahoana? Mbola afaka manoratra tantaram-piainana vaovao ianao fa avelo ao aho. Dada ô? Ahoana anaka? Tiana ho fantatra mahasambatra ahy? Iny anaka ahoana? Ny maty. Io ihany. Tsika. Amin'izay tsy handre fangiry ferina sy ho kikisan'ity aretin'ity tsony. Tsy mo aza miteny an'izany. Aza miteny an'izany ianao. Dada. Ahoana ihany anaka? Misy fanapahan-kevitra lehibe ho lazaiko sy resahako aminao. Inona izany lazao? Tsy ho tery izao dia izao nefa dada no hiaino azy fa izay mahafonina tsara sy mahatony tsara ny dada. Saingy aza miandrela nefa fa sao dia ho tara loatra. Fa inona izany tsika? Toa mampitahotra sy mampitaintaina ahy ianao izany ka. Raha vao tsy tony tsara dada dia tsy afaka nilaza azy aho. Lazao resombonaiko. Lazao fa miainao a. Zao ary. Jereo aloha hoe matory tsara ve zareo. Raha matory tsara izy dia avy eto akaikiko eto tsara fa tsy teny mafy aho. Andraso ary. Matory tsara izy ka. Ary lazao amin'izay fa miaino ahy. Very tanteraka dokotera. Otre. Tsy ho velona tsony ho zanako. Milamina ianao aloha aza miresaka be amiko tsony ianao hoe efa io raha mahita io ny zava-misy. Tena na inona nena ho ataoko. Na ho midika hatramin'ny tanindrazako aza dokotera. Tsy ahita an'io vola be tsy toko tsy foroana io tsony aho. Ary aza mitomany. Teo ary tena nanahirana. Ny fanafotony izao efa ho lany afaka 3 andro kanefa ty tsy mbola nahita na teny ariary aza. Izy anefa tsy an-daniny mety salama sy mahireraka. Tena mifona ry dadantsika. Tsy misy zavatra azo atao ankoatra ny fividianana ny fitaovana iray io sy io fanafody io tsinonako. Ny tena mandratra ny foko dokotera dia misy resaka nataony avy teo. Efa haiko hoe efa nresahany tamiko daholo izany. Zany? Zany ve? Zany hoe efa tena vonona mihitsy anie zany izy. Ary efa tena hainy fa raha tsy azo io fanafody sy fitaovana voalaza io dia tsy aritrela tsony izy. Zany mihitsy. Ny mahagahagady izay zavatra rehetra dia tsy misy miafina aminy daholo na dia miezaka manafina azy sika. Inona no ataoko dokotera? Raha ianao no eo amin'ny toerako dia ahoana? Ataonao ahoana raha ny zanakao no mangataka hoe avela aho fato fa mijaly fotsiny? Sarotra tena sarotra ary tsy zakan'ny olombelona kosa aloha e. Saingy mandiny ihany aloha e. Kanefa amin'ny antsony hoe azo atao ela fa sao dia ho tara loatra. Mahery aza ny gara tefy a.
mivava mafy dia kino amin'Andriamanitra ny rehetra avy aloha izay sitrany no tanteraka avy aloha izy nandidy sy hanapa-kevitra farany eo tena mafy ty dokotera. Misy vaovao tsara anaka ty tsapao. Taratasy iny nidirina iny. Efa vita ny taratasy, efa azo ny tapakila-piaramanidina. Andeha sika ho sitrana ianao. Fa neny ve aloha maninony andeha ho aiza dia ho sitrana ahoana koa. Zao nisy olona tsy fantatra aloha hoe iza voninany metaova ho anao. Olona efa azo lazaina ho reraka be hono izy io ka tsy dia atenaina ela ntsony fa nanapa-kevitra izy ny any metaovan'izay mila azy mialohan'ny afatezana. Tsy misy fantatra ny momba azy. Ny sapidiny tsy hitonona mihitsy koa izy. Efa vita daholo ny fizahana rehetra dia afaka atao tsara aminao ireo tovy ireo. Tsy ninona moa izany fa vora ihany sy ny maso. Zany verineny mba iza loatra ary. Mampalahelo izy. Neny zay ve zany le hoe ny fahorian'ny sasany ifalian'ny sasany ohatra ny enjehan'ny eritreritro ary neny ka. Inona ny esanao saina amin'izany ary zara omany ny sainao sy ny vatana fa efizay ary raha piso amin'ny telora volakandro sika no mandeha. Toaka kely ary neny aza be resaka ary zara tsy mainky ho sitrana ve ianao aza matahotra ianao fa efa nanomana vola be omena ny fianakavian'izany olona izany. Zany azy izy tsy fantatra koroko. Ho hita foana ny atao zay fa lasa vetivety fotsiny aloha fa mbola misy toso finalina kely. Ohatritsika dia tena faly ery neny nefa za tena enjehan'ny eritreritro. Vaovao mafaly be zany ry zara aza manisy fisalasalana izany fa ekeo rehefa sitrana ianao dia izay ny zava-dehibe. Hiara-hiaina ara-dalàna tsara amin'ny reninao amin'izay ianao rehefa sitrana mety hoe ho tafaraka amin'ny tantanao ihany koa ary. Tsika efa niraiki-po tamin-drihaka iza toa tsy te handao andry izany tsy mba manana piraita-po amantsy efa nandray andeha ho toy ny zandroko zara koa zany mariny mandeha ana re mitsabo tena aloha ahita foana ianao rehefa mahiratra amin'ny masinao. Aleo aloha ka aina kely ry zara reraka be koa zany rehefa sitrana ho hainao dia mifankahita indray tsika zany matory ary alondry. Manomboka eto izany dia amboarika misaiko fa tsy ho atsony ny zanako. So iaina aloha fa mbola afaka manaraka azy any amin'izay ho aleha azy aho. Inona moa izany no alehako any? Anasika ny fialany aina? Dary landro mila tsy ho zakako izany fa tena hoana loatra tena hoany mba miangatra loatra lazo Andriamanitra izao ka dia ny zanako ve izany no anefa nitrosako rehetra tsy mba mahavita didy ohatry ny ray ny rehetra fa mamela ny zanaka hiahaka mijery arina tafa. Tompo mamela ny eloko ary ampio ahy zaka ty azo fijaliany ty. Tsy misy antony tokony hivelomako rehefa tsy ho antsony ny zanako kanefa dia mbola vao maika ampiseho fahalemena amin'ny famontiana ihany koa ve ny zanako aza mba ampiseho fahavononana sy fahasahiana mba hamonjy ny hafa dia izaho indray no ivary lafo.
Tsara, efa mainao tsara ve ianao e? Dokotera Rindra ve zany? Jambany hafa tsy hoe marenina akory dokotera e. Azaniany eo ry Zara, olon-dehibe io fa tsy zazakely. Marina kosa ny azy ry madame Elinina fa za mihitsy ny adala. Ka vonina ianao? Vonina ny amin'inona moa dokotera? Ka ireo ny dokotera mandidy anao fa amahany fehimasonao amin'izay e. Fotoana ny fijerena ny vokatry ny natao zao. Zany ve dokotera? Efa tena ela mihitsy amin'ny vonina ray zaniko. Alefaso, taio. Aleo aloha anisa telo de vao e. Isa, roa, telo. Irato amin'izay e. Oay, mahiratra. Mahita ny masoko. Ay ve ohatran'izao zany dokotera Rindra zany e. Manao solomasoka izy. Aza mampimeo rery Zara. Arapaina fa tafita soa e. Tena misaotra indrindra rery dokotera. Ianao no angadina nanana sy ve nahitana an'izao rehetra izao. Sady nanaiky ny sairanina anaraka anay taty ampitan-dranomasina taty. Le olona dia tsy mba afaka mahita na mahafantatra le olona nafoiny aino avy e. Mbola velona ve izy sa sanatria efa maty? Afaka mivoaka kely ve nareo azafady fa mba misy resaka kely tiaka atao amin'ny Zara tokoa aloha e. Fa dia resakinona ny dia tsy atao masoko ry dokotera. Ka efizay aloha no nandarana azy hoe izay ihany aloha no miresaka e. Mandehana rery neny fa aza mila vanina eo ka tsy ho fantatra ao ihany ve izy rehefa avy eo e raha ohatra ka misy resaka tokony resahana amin'eny. Eny ray ariko ary eto viaingana raha ny resaka reo a. Ka ao aloha ianao afindrako mora mety amin'ity seza misy koterana ity dia andeha kely vetivety sika. Fa andeha ho aisintsika dokotera sa kosa hijeren'le olona namonjy ahy. Eny ry Zara, mila mandeha aingana sika fa efa tena reraka be izy eo ka sao dia tsy hatratra ny fahavelomany intsony sika sy ianao. Misaotra betsaka dokotera. Dia aza mihetsika mahery be nefa na izany aza fa tena mbola atahorana ny ampivahany zaitranao ka tsy dia mila misetrasetra be a. Eno a efa tena hitandrina tsara mihitsy a ary andao amin'izay ara fa efa tafafindra e. Ay mahazo toerana tsara. Tsy maheno marary ve ve ianao? Tsy misy ka. Tsara zany. Lasa ry sika tsy dia lavitra be nefa izay mandika tsy any. Tsy vaovao amiko zany. Dadantsika ve? Ianao ve ny dadantsika? Eny ser. Fa ahoana zao e? Ahoana zao dokotera? Manao inona ty izy? Mansoanareo e. Andao rery Zara fa aza miana any eo a. Iry. Ary izy ty tovovavy ty de ho sanatria ve? Zara ve zao? Andriamanitra tsika. Ianao ve ny tsika aminy? Ary ty masinao febe. Ianao ve ry tsika? Eny ry Zara, za tokoa. Tsy efa ny tenanao fa tsy maintsy ho sitrana ianao ary izay ny fahasambarana ho ahy. Tsy efa ny tenanao koa fa ahita ianao rehefa mahiratra. Velanay eo aloha nareo dady andeha kely vetivety zay e. Andray kosa ry tsika. Fa tena ahoana ianao no manao sorona ny hainao toy izao e. Tsika. Tsy maintsy ho faty ary Zara na namonjy anao na tsia. Rehefa samy sany ihany dia naleoko namonjy anao. Zany ve ry tsika? Efa nifandray-po loatra tsika ta ary mampalahelo ahy ianao izay mbola manana fanantenana miovelona kanefa ho jamba. Ianao mbola afaka mitsabo fa za tsy afaka. Tsika. Tsy kosa ry tsika. Aza tapahinao ny teniko ry Zara. Kosa e. Tsy manana hery be tsony miangavy. Ay. Zara, tsy te hampijaly any dada tsony aho. Sady fantatro fa tsy ho sitrana mihitsy ny aretiko dia naleoko nandray izao fanapahan-kevitra izao. Sarotra tamin'ilay sy dada nanaiky an'izao kanefa tsy manan-tsafidy izahay. Dia hanampirovo amin'ireninareo koa fa tsy voatery ho vola daholo akory ny ao an-tsain'ny olona sahirana toy itony.
te hanapirovo aho fa misy ilananay ary tena goavana indrindra izany dia ny vonjy-aina. Nananany sy nyrehary fatratra ny fananany vola kanefa tsy nahavita nanasitrana anao izy raha tsy nisy anan'olo tena sy mahafoy aina. Zara, Tsiky, efa tena miareraka fa zao. Na tsapany adsony reninao na tsy dia efa mamela azy foana ampitao amin'ny fotsiny havatra fa mandratra manimba saina ny zavatra ataony na fihetsika na fiteny ka sy avialany. Tandrovo tsara ihany koa ny fahasalamana ry Zara. Misy sombo mibatako any aminao ka katsio tsara mba ho fahatsiarovanao aho sy ho fisaraka anao tamin'ny fanampianao rehetra. Farany raha manana fahafahany ianao any orinany na amin'ny fotoana izay tsy fantatro dia manorina akany afaka andraisana ireny tsy salama tsy afaka mitsabo tena amin'ny hopitaly toa reny. Zay Zara. Tsiky. Aiza dada teo? Dadantsika, dokotera. Misy ity anaka. Dada. Eny anaka. Vita ny atitoko. Faly sambatra ankehitriny fa nahavita ny Zara ny sombo-piainako sy ny haiko any hafa. Na dia tsy nanana ninonina asika dia zava-dehibe ny haiko ny saraiko. Misaotra nanoana dada. Izay tena tsapako hoe mafy taminao ary mbola ho mafy aminao ny anaiky azy mandra-pikipa masonako. Mahereza dia azaki. Tsika. Tianao foana dada. Dokotera. Misaotra betsaka. Zanako lasa zanako dokotera. Le tompony dokotera. Lasa izy dokotera. Lasa tsika dokotera. Oka zay zareo fa izay no anjara. Tena mampihetsi-po. Mahereza izy mianaka ary mitrakafa efa navita ny adidiny izy. Tsika. Tao anatin'ny fotoana fohy monja le akany nofinofisiny tsika marina. Foana eniny tantara sy ny zava-nisy rehetra dada sy neny dia tsy nitandro asasarana fa nanotona ny vola rehetra ho fanamboarana ny akany. Neny moa dia tena niova tanteraka mihitsy tsy toy ny toetra ny teo aloha reny intsony. Tena nanenina tanteraka riziko. Natao hoe akany Zaratsika ny anaran'ny akany. Misaotra tsika. Itoy ny fikoloana sy fizarana aina natondry ahy. Ndry daholo ny anton'izao, ny fiovan'ny eny, ny fijoroan'ny akany, ny fahasalamako efa sambatra izay ndriany amin'izay misy andriany. Mitahy anay foana kiry anjelikely. Mandrosoa. Manao lasery Zara. Ay ve dadantsika. Elaela izany mandrosoa aloha e. Taoriana ndrendrehitra ny sioreny se dia nandeha nankarivotra kely tany ambanivohitra tany mihitsy aloha dia vao tonga maly mihitsy aho io. Tao lazain'ny olona teo akaiky nefa hoe ifintelo nandalo tany aminay ho ny renonareo mitady ahy dia izay mihitsy ngizy io nandehanako tio e. Tena nitady anao mafy mihitsy izy ka. Ay. Andraso atsoka e. Ay iny izy arako. Tevy, efa tazako mihitsy ianao niditra teo. Manao ny ianao?
efa impiry no nandalo tany aminareo nitady ianao. Avelako eo aloha nareo fa andeha hivoaka kely vetivety mijanona aloha ianao eo ry Zara, misy resaka kely atao. Ay eka inona ary nitadavanao ahy tsapako daholo ankehitriny tsy nentina ataoko ry Tefy. Ny fanambaniana, fanaovana tsinotsinona, ny firerehana sy ny fanitsakitsahana madinika, ireny tsy nety rehetra nataoko taminao ireny. Fantatra ankehitriny fa zava-poana ny vola. Mbola nareo ihany namonjy asa zanako amin'ny sarotra, mifona sy mipala ary milela-paladia aminao ary Tefy. Mamela mandohalika eo anatrehanao. Tsy Andriamanitra ka andoleanao ry matamalinina. Efa nampianarintsika mela heloka ka dia ho tanterahako izany. Mamelanao amin'ny foko manontolona. Tsara rehefa tsapanao fahadisoanao dia meteza amin'izay olom-baovao. Misaotra rery Tefy. Dia izao eny batao. Misy trano hosoratanay mivady aminao dia ho tolorana hiasa ihany koa ianao. Ary engaviko ianao mba hanampy sy ho akaikiny Zara hitatana an'ity akany ity. Tsy sanatria hoe tsy hoe akory izay fa manohana nareo hatrany foana ka sao dia tsy mety izany. Tsy nilana tambiny ange akory reny rehetra reny. Amin'ny fo manontolo sy ampitiavana raha Tefy. Manomboka izao dia ho porifoky amin'ny asako sy ny zavatra ataoko ary ny fihetriko sy ny fiteniko ny fivako rehetra. Mba ekeo rery dada raha Tefy Tao mahita ny masonjanako mipitrapitra izany alay sy mahita ny masony larizary. Eny ary manaika. Mba izay ahay. Ka andao aloha sika ary dada raha Tefy iodikodina kely hijery ny akanjo Zarantsika. Ay moa ka natao an'izany tokoa ty anarany. Tsy keliko. Mizara Aina. Tantara mitohy nosoratany Nomenjanahary Eva Estelle. Ireo mpamelona ny tantara: Louise Ravelso, Daniela, Falmanan, Alain, Gaston. Panadodosa, Gaston Randriamanal, Pandray feo, Joaly Setra Randria Tsarafara, Sinirina Randrianvidisoa.